zegny misy namako mba andehany hevitra amintsika zegny mahakasiky ny fivoagna ndraiky fivoarana indrindra zegny ny mahakasiky ny fivelarana bibiky koa zegny amin'ny fiainana zegny. Ke namako zegny ty zegny misy fagnontaniana kely tiako ambela aminao mba tiako anehoanao hevitra avy aminao agny zegny hoe mahakasiky ny fandriam-pahalemana ndraiky ny toetsaigny misy amintsika tamatavy eto zegny. Karakory zegny fahitanao raha zegny moa ve raha mbala azo voagna sa fa tsy azo voagna eky zegny raha zegny sa karakory? Tandrignanao zegny. Ia, isorako anao nametraka an'izay fanontaniana zay ary dia sotra ny valiny. Voalohany indrindra dia mizara roa samihafa ny sy fandriam-pahalemana sy ny toetsaina ankehitriny. Raisika voalohany ny toetsaina ankehitriny. Ny toetsaina ankehitriny dia raha ampitahaisika amin'le toetsaina les générations ataontsika fotsiny hoe 2000 makany dia tsy mitovy velively amin'le génération 2000 makaty. Inona moa ny antony? Ny antony dia le fampianarana fototra zany hoe le fanabeazam-bo voalohany hany amin'ny fotony any amin'ny tena hoe base mihitsy zany no tsy mety. Raha sy teny fotsiny isika hoe eo amin'ny fitandremana an'le fanabeazana an'ilay ankizy le dressage zany hoe tsy arakaraka le dressage natao tamin'ilay ankizy tamin'ny génération 2000 makany le dressage atao amin'ilay ankizy le 2000 makaty. Raha isika ohatra amin'izao fotoana sy azo atao mikapoka ankizy rehefa maditra. Efa hita fa maditra tena efa feno le fepetra hidressevanao an'ilay ankizy. Mbola tsy azo atao ihany nefa zay zavatra zay satria dominena amin'le resaka hoe droit de l'homme zany ilay fanabeazana. Any ka misy fiantraikany betsaka amin'le fivoaran'ny toetsaina izay fagnomezana malalaka an'ilay ankizy sy hobebesina izay. Dia ny lafiny faharoa dia ny fandriam-pahalemana. Fampiankina ihany le izy ankapobeny satria rehefa simba le toetsaina dia miteraka fahalemeny le toetsaina. Rehefa malemy le toetsaina dia tsy afaka mikaroka. Rehefa tsy afaka mikaroka dia manaonao foana. Rehefa tafanaonao foana dia lasa tsy matanty ny mena miravoravo izy ny fomba fitentsika tanora ankehitriny any ka mivary lavo amin'ny fisotroana fifokoana zava-mahadomela sy ny fanaovana an'izao asa ratsy rehetrarehetra zao famonoana olona, fandravahana, famakina tranon'olona sy ny sisa sy voatanisa magnerana ny Madagasikara. Noho izany dia mitaky fiovana miainga avy any amin'le fanabeazana. Ny fanabeazana any ampianarana, fanabeazana indray zanakanao atokantranonao, fanabeazana ara-panahy any am-piangonana. Zany hoe sady voataiza le ankizy ara-moraly, voataiza le ankizy ara-panahy, voataiza le ankizy ara-batana. Amin'izay fotoana zay dia mamalavala an'ilay ankizy sy anaonao foana fa mametraka an'ilay ankizy amin'le hoe fitandremana mba hitsizovon'le hoaviny raha fotsiny. Amin'ny fivoarana amin'ny fotoana zao ty zegny, ino zegny ny raha mba azonao hitsoahana mba tokony ahomby zegny amin'ny fanabeazana ny tanora fa atsika zao ty zegny amin'ny fotoana zao ty somary accéléré be zegny mondentsika zao ty indrindra zegny amina tanora izy volagninao teo zegny tsy azo bedesigny tsy ohatry ny taloha le traitement tamin'ny taloha zegny raha ohatra ka magnano addition zegny de ahitsy araka ny tokony agnitsihana izy fa izy amin'izao zegny lasa tsy voahitsy araka ny tokony ho izy de lasa tsy azo bedesina zegny le zazavao izy zegny. Donc zegny amin'ny fivoarana avao izy zegny ino le point mba azonao rasaigna aminay zegny magnoloana ny tanora manokana zegny entina tsara fiainana ny tanora manokana. Voalohany indrindra dia tokony aherina le fanabeazana taloha. Aherina amin'ny laoniny mba hialagna amin'ilay fitavozavozana tahaka zao ankehitriny zao. Aherina le fanabeazana. Mila kapohina amin'le tsy mahafaty azy le ankizy. Mila kapohina amin'izay tsy tokony hananany kilema ilay ankizy.
izay akory tsy midika ho fahakalana na hoe famoretana na hoe inty ataontsika hoe jadona mba hoentina hikolokoloana sy hitaizana an'ilay ankizy. Rehefa hitan'ilay ankizy fa entitra ny mpanabe, entitra ny tsika ray aman-dreny, entitra ny mpiara-monina amin'ilay fitaizana, anka lasa feno taotra ilay ankizy, fony izy mbola kely ka tsy afaka anao an'izay asa ratsy izay. Izay aloha voalohany indrindra tokony antony anankiray hamerenana an'ilay toe-tsain'ilay tanora ankehitriny mba hanana ny ho avy mamiratra amin'izay tanjony iriny izy dia ny fanabeazana mahory mihitsy zany ny tokony apetraka amin'ny plasy. Okay. Ino zegny afafitranao fara zegny amin'ny programantsika niany zegny mahakasiky ny fanabeazana ny tanora. Ny afatra dia tsotra. Mitodika aminareo tanora malagasy namana, mitodika aminareo zoky zandry malala isany. Mila miova ny toe-tsaintsika tsikarakaraika. Miainga amintsika tsikarakaraika ny ezaka ivoarana ampandrosoana ny firenena indrindra ivoarana ampandrosoana ny tanàna izay misy antsika eto Matavy. Na hiezaka tapiny ahoana ny tandro filaminana, anenjika ny malaso ny dahalo manerana ny Tamatavy, manerana ny Madagasikara. Raha tsy miova ilay toe-tsaina dia tsarotra izay zavatra izay. Noho izany dia ny toe-tsaintsika tsirairay mihitsy no mila miova, mila matsapa-tainga fa tsy mety ilay zavatra ataonao io inona ny tokony ho atao. Ianao miala amin'ny zavatra ataonao io, miverina amin'ilay toe-tsaina normal mba hanananao ny aveniranao. Miezaka manao ny ainy sy ho zavatra amin'ny tandro filaminana, tsy matoro handra manalina. Be ny fanakianana mahazo ny mpitondram-panjakana, be ny fanakianana mahazo ny tandro filaminana. Fa ny toe-tsainao mihitsy ny mila enjeny tenanao. Ianao mihitsy zany mila mananatra ny tegnanao, zay ianao vao manakina ilay fanjakana, zay ianao vao manakina ilay mpitandro filaminana. Raha tsy afaka anakina ny tenanao ianao, tsy afaka ananatra ny tenanao ianao, dia tsy apalapaina anao andeha hitenitena an'ilay mpitandro filaminana sy ny mpitondra fanjakana. Izay no afatra. Koa dia mirarosoa antsika jiaby mba ahita ny vahana amin'ny fiainana mba hoenika fandriam-pahalemana. Hoela velogna ny Tamatavy. Naisha misakitona nandy misaindrona fiarana ifakatiava